miarabanao Michel Rakotoson. Faly mahitanao antrony dia misaotra nandray. Azonao aseho ny diarin'ny Anne Frank mba ho hitan'ny mpijery aseho kely ny endriny Ohatran'izao ny bikany. Zao izy a, dia io a, dia za kosa aloha miaiky tany Madagasikara tiany natao io matevina be io, tsara tarehy io. Inona ny tanjonao na azo atao hoe antony fisianao amin'ny fiainana? Raha ny marina mahantra be ny any amintsika. Dia ny ohatran'ny hoe ao an-tsaina ohatran'izay foana no atao hoe mahantra izay nefa ny a mametraka mazava tsara efa any aza efa 5 taona izay mody hoe zavatra vitan'ny gasy a tsy vitan'ny hafa. Dia mahita mponina, mahita olona indrindra moa zany ny ambanivohitra ny tena fantatro satria ny any Mbohimanga mipetraka any ambanimbanivohitra ary ny eken'ny olona. Ny zavatra tsapako hitako a dia fiezahan'ny olona. Miezaka izy hampianatra an-janany, miezaka izy hiaina, miezaka izy hiady. Dia tena tohina e. Dia zay no tiako lazaina hoe aok'izay ty fanarahan-tsitena ty, aok'izay. Fa tena misy zavatra tsy hita velively any amintsika. Tsy milaza hoe tsara ny fiainana, sarotra dia sarotra ny fiainana, indrindra any amin'ny tanan-dehibe. Tanan-dehibe tena potika mihitsiny. Fa raha vao miala kely mankany ambanivohitra tsika na mafy aza ny fiainan'ny olona, hitako ohatran'ny hoe misy fiezahana be. Ary izay no tiako ampitaina hoe izao a, alamino a, jereo ilay fomban-drazana ary tena sérieux miteny an'izany hoe ilay fomban-drazana, ilay fomba nafahan'ny zaka ny fahoriana satria betsaka ny fahoriana tao a, iny no tokony verenana hoe ahoana ny nafahan'ny mponina malagasy a ny zaka ny fahoriana rehetra nianjady taminy. Misaotra tompoko. Dia zavatra faharoa tiako marena koa tsy zany ny voalohany nandika teny be dia be nge ny olona nandika teny. Ny voalohany nandika teny a dia Rabe Arvelo izay nandika ny Verlaine, Rimbaud, Espagnol etc. Dia Doxa koa, Doxa adiny fa nanao zavatra ngeza be mihitsy. Doxa nandika ny Lucide sy Andromaque. Dia Esther Andriamamonjy izay nandika ny L'étranger. Zay tsisy miteny nefa zavatra tsy hita velively mihitsy ary tsisy mpanao zany hoe le vehivavy malagasy nandika ny L'étranger. Dia taty aoriana mbola nisy hafa koa, nisy le hoe mitaraina ny tany midika amin'ny teny frantsay. Fa ny tena lehibe tsy le hoe adika amin'ny teny frantsay fa le hoe zavatra avy any ivelany adika amin'ny teny malagasy dia atao zay ahafahan'io zavatra io mivohy fahaizana ho an'ny ankizy. Tsy takona fenina fa sarotra be zao ny tontolon'ny boky, lafo be ny boky, tsy manam-bola intsony ny olona anaovana boky. Dia manjary ohatran'ny hoe midy aman-trano ilay ankizy tsy satsony tsy sa mandeha manatona ny any ivelany fa aleo angamba atao izay. Fantatra zao amin'izao fotoana izao a misy koa Anjoara Valsona izay mandika foana Tsakijanina. Dia hitanao misy an'izay raha tsy diso hoe ianao koa mandika. Dia misy zava-dehibe mihitsy ilay izay tena hitako hoe zava-dehibe mihitsy izay fandikan'izay mba atolotra. Dia ny asan'ny ramatoa Esther Andriamamonjy no tena mahavariana azy, tsy vitan'izay mandika izy fa mitety sekoly. Dia mitaiza. Dia zavatra faharoa hitako sy tsapako koa dia fivelaran-tsaina tsy misy ohatr'izany ny fandikana. Satria raha ohatran'ny hoe mandika amin'ny teny makaboky frantsay adika amin'ny teny malagasy tsy toloroa tsy mitovy, tsisy hitoviana mihitsy. Dia na fomba filazana aza ny frantsay ny azy tonga dia vataniny. Ny antsika malagasy tsisy an'izany mamatana zany
fa tsongaina ny teny alalamina tsy atao zay tsy ampiady fa ny zareo tonga dia mivantana dia ahoana le izy dia tena hoe le dikateny a tena mampifandray na mampifandrindra angamba tsy hoe mampifandrindra toe-tsaina roa samihafa tena mampifandrindra azy mihitsy ary ny tena zava-dehibe dia ty rehefa voadikanao le teniny an-daniny azonao ny ao an-tsainy azonao tanteraka ary tsy azo fitahana intsony ianao satria vao mihetsika ilay izy dia tratranao izay zany dia diola zay dia misaotra indrindra Michel Rakoto. misaotra indrindra andro Mikasitraka.